fagagana, asa, famantarana, nefa tsy mety mino ianareo. Izany indray no lohahevitra iarahantsika midinika ka anasako anao mpitiavana mba anokananao fotoana fohy andiniantsika izany ten'Andriamanitra izany. Miarabanao sy ny ankohonanao tafaraka indray tsika amin'ny alalan'ity fandarana ity, fotoana sarobidy koa ary isoraka anao amin'ny fandavan-tena sy ny fanoloran-tena izay atolotrao. Koa mialohan'ny andiniantsika an'izany dia andehitsika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra mpisotranao indray zao izao fotoana izao izay ahafahanay miara-mianatra miaraka mandinika ny teninao, amelany helokay ary mamindrafo aminay. Ka mba ho vita fihavanana aminao izahay ka ny fanenao masina mihitsy no anjaka ao am-ponay tsiraray avy mitahi izao mpiainy marobe izao. Aminara Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Mbola miodikodina amin'ny loha hevitra ny filazantsarany Jaona isika ankehitriny, ary resaka indray isika ny amin'ny hoe famantarana ny asa fahagagana kanefa teo anatin'izany rehetrarehetra izany betsaka no tsinina. Ankoatra ny fahagagana manokana izay notantarain'i Jaona mba hanehoana ny mahamisy an'i Jesosy, dia nomeny Jaona toerana manokana ihany koa ny ady hevitra mikasika ny famantarana ny asa ary ny fahagagana nataon'i Jesosy. Tsy dia porofony mahamisy azy loatra ireo famantarana sy fahagagana, tsy izay fotsiny, satria raha toa ka fahagagana fotsiny no ilazana ny mahamisy an'i Jesosy, dia misy mpaminany maro ihany koa na mpaminany sandoka ny ilazana azy izay mahavita manao fahagagana ihany koa. Ka izay ny ilantsika fitandremana, tsy hoe izay rehetra manao fahagagana akory dia avy amin'Andriamanitra fa ny mpaminany sandoka dia mahavita manao izay fahagagana izay. Tsy nisoratan'i Jaona avokoa ny famantarana sy ny fahagagana ataon'i Jesosy, fa raha ny fahagagana soratan'i Jesosy mantsy dia izao toa lasa manondro hoe mpanao fahagagana fotsiny ihany Kristy, fa nomeny Jaona toerana manokana ireo famantarana izay nofidiny izay manondro ny mahamisy azy ary mahamisy an'i Jesosy, ary le hoe fanambarana avy amin'Andriamanitra, ary tena avy amin'Andriamanitra tokoa ny Jesosy Kristy. Ary izay no jerevantsika eo filazantsarany Jaona toko 5 ka ny andininy 7:10. Misy andiny soratra masina eto izay maneho antsika vetivety mitarika ny saintsika ny amin'ny fifandraisana misy amin'Andriamanitra sy Jesosy. Ny ondinantsika amin'ity herinandro ity moa zany dia hoe ny fahatanterahan'ny faminaniana ny testamenta taloha teo amin'i Jesosy tamin'ny fotoan'andro. Jaona toko 5 ka ny andininy 7:10 izay mivaky toy izao: fa Jesosy namaly azy hoe ny raiky miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa. Eo amin'ny andininy 20: fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noreny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Eo amin'ny andininy 9:30 dia izao indray ny voalazan'i Jaona. Jaona toko 5 andininy 9:30 sy ny 20:30 manao hoe: fa izaho kosa manana fanambarana lehibe no i Jaona, fa ny asa nomeny ray aho vitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara fa ny ray ny ray. Ary ny ray izay maniraka izy no nanambara, tsy mba renareo ny feo na hitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo, satria tsy nino izay ny rainy ianareo. Lampiasa famantarana Jesosy mba hanehoany ny fiaraha-miasa akaiky tamin'ny rainy. Ary tiany Jesosy lazaina fa iray ihany izy sy ny ray, ary zay nahatonga Jesosy manao hoe ny ray no ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. Mahafinaritra izany fanambarana Jesosy zany hoe Jesosy sy ny rainy iray ihany. Ny hanao ny asan'ilay naniraka azy mantsy no nahatonga avan' Jesosy mba ho hitan'izao tontolo izao ireo asa ireo. Ary izany hoe tonga Jesosy mba hanao ny asa izay nanorahany ray ataony,
ary ny asa nataony dia nanamarina sy nanambara mazava fa avy amin'ny ray tokoa Jesosy. Ry mpiara-mianatra namana isany, izay rehetra nifandray amin'i Jesosy indray dia zao ny asa asain'i Jesosy atao no atao. Araka ny mahitantsika zany, na dia eo aza ireo famantarana lehibe sy ny fanambarana maro, dia zao ny zavatra mahagaga sy mampalahelo. Mbola mifidy ny tsy hino an Jesosy ihany ny akamaroan'ny olona. Ary zay ny nataon'i Jesosy hoe ianareo tsy manety nino. Zay ny zavatra nolazain'i Jesosy teo tamin'ny fanambarana ty. Ary eto dia tiako ny sarika antsika, aiza ho aiza ny toerana misy ahy sy ny toerana misy anao. Dia nanontany toy izao eo amin'ny Jaona 10 ireo mpitondra fivavahana, Jaona 10 ka ny 7:25 dia zao ny fanambarana nambaran'izy ireo hoy izy hoe dia nitangoronana ny jiosy izy ka nanontaniany hoe ambara-paoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao ny Kristy dia lazao aminay marina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mihino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiky no manambara, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondrika. Mampalahelo fa na dia eo aza niezaka rehetra ataon'i Jesosy mba inono izy ireo dia tsy nety nino ireto olona ireto. Mahitsy mivantana ny valiteny Jesosy manao hoe efa nolazaiko taminareo fa izaho no misy. Fantatr' Jesosy ny tsy finoan'izy ireo dia nalahelo Jesosy hoe ianareo tsy mety mino satria tsy ondriko ianareo. Ny ondrin'ny Kristy dia vonona mandrakariva ny hino azy, manaiky hino azy. Ry mpiaino namako, ry mpiara-mitinika amiko amin'ity androany ity, men'Andriamanitra anao ny famantarana rehetra. Efa nasian'i Kristy teo amin'ny fiainanao ny asa izay ataony, efa nanao fahagagana teo amin'ny fiainanao izy, efa nilaza izy fa izy ny Mesia. Fanontaniana mipetraka amiko sy aminao, mino ve aho sa tsy mino? Ka raha hiatrika ny tontolo andro ianao androany dia mba tiako ny fanahy masin'Andriamanitra mba hitarika anao amin'ny finoana an Jesosy, ka sahinao ny mametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanany amin'ity tontolo andro ity. Andeha hoentsika mivavaka izany dinidinika izany. Mivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay ka nahafahana nandinika izany lohahevitra manokana izany. Ampio izahay mba tsy ho isan'izay tsy mino fa mba ho isan'ny mino kosa ianao ilay tompo sy mpamonjy anay, ianao ilay Mesia izay hitondra fiainana vaovao anay. Dia mitahizo am-piaino izao, mitahihana tsiraray avy, tantano ny tontolo andronay ary aza mahafohina masaraka anay noho ny anaran'i Jesosy. Amen.